ahoana marina ity fitondrana mpananganady ity. Ny olona iray rehefa tsy vahaolana dia olana. Azo atao koa ny hoe ny vondron'olona iray na hoe antokon'olona iray na fikambanana iray rehefa misy olona dia olana izy rehefa tsy vahaolana. Mivalombalona ny volana sy ny taona, tsy mbola hita misongasonga kosa. Ny taratr'ireo tetikasa sasany nanaovana kisehoseho goavana teto Madagasikara tamin'izao fitondrana izao. Nisy tamin'izy ireny no efa tany amin'ny 1 taona lasa toy ilay tramway nambara fa efa any anaty sambo sy ilay ozinina fanamboarana simenitra na cimenterie. Ka ity farany moa no lazaina fa efa mandeha indray olo no dingana fanatanterahana azy ary apetraka alohan'ny fiafiarany fotoam-piasana amin'ny taona 2024. Ivalona ihany koa ity ny taona 2024 fa mbola tsy hita soratra mandrakandroany. Kanefa ny fa 14 ny volana Jona 2024 no nanaovana kisehoseho tapiotra ny vozana ny hoe fiara vita malagasy ho mariky ny fiandraram-pirenena satria ny alohan'ny 20 ny volana Jona rahateo moa nanaovana ny fampafantarana ofisialy. Nambara fa isokatra mialohan'ny fiafarany taona 2024 saingy ny 2024 azy ity raha mahita io fa ifarany kanefa tsy hita izay teo. Toy izay ihany koa ny tetezana mitsingevana na ny flyover etsy Anosizato sy ny Andotapenaka. Ny coronavirus hatrany angamby izany no aniliana kanefa de tao anatin'ny vanim-potoana ny valana retina no niresahana anio. Izany hoe tokony efa voalanjalanja. Ny ozinina fanamboarana etanol moa dia ny fahavalon'ny volana Marsa 2024 no nametrahana vato fototra tany Ambilobe ary nolazaina fa ho vita ny fahavalon'ny volana Desambra 2024. Tsy tahotra tsenatra ny any Rajoelina nilaza ny volana Novambra teo fa andeha ny tetikasa bioetanol izay efa natomboka saingy tsy tanteraka noho ny coronavirus. Efa nisy an'io valana retina io anga ny volana Marsa ka hatramin'ny volana Desambra taona 2024. Tsy misy tanteraka na iray ireo hatramin'izao fa ezahana avokoa nanodikodinana ny saim-bahoaka mba tsy hirona betsaka amin'ny fampanantenana sy hafantatra fa tsy misy tanteraka ireo rehetra ireo. Tsy nitereny nanovozona ny Rajoelina sy ny ekipany ampanantena sy anome fe-potoana saingy aty aoriana dia mitady zavatra aniliana trany tomaneo fa tsy manana etika, tsy menatra ny andainga. Etsy ankilany dia tsy zakany Rajoelina sy ny ekipany mihitsy ny mahita ny vahoaka malagasy manomboka mahatsapa fa hafa ihany ny fitondrany filoha Marc-Ravalomanana ny firenena. Mitamberina ao an-tsainy maro mantsy izany amin'izao fotoana izao. O indrindra mantsy ny ponina any amin'ny tapany atsimo iny raha ny ona taminy hoe deha soa rano toena hoe externe zao avy maro te bakany tsy jaleanay tamin'izahay tamin'ny Marc-Ravalomanana ambony filoha tetoy. Nanampy tiananay amin'ny fianara-tiananay nagnome kitapo nagnome raha fa izahay nany zao mijaly. Izahay nany zao mijaly faratampony. Ravalomanana io nahasoanay amin'ny sakafo amin'ny fitafiana amin'ny fiarahamonina rehetra. Ka mila azy izahay amin'ny 2023. Ny fianarana zazareo tsy afaky mianatsy lafa tsy eo tegna hiamby azy manjeky halatsy maso zao eto ka mangataka anao hilatsake haitindyanao zahay magnaraka an'izay andremeko filoha vatako zao metra framy tamin'ny andronao nitsinjiny metra framy jusque naniky zao mbo metra framy aho 8 vola sy nahazo karama la tao hoe ho tsinjovigny be antitsy efa tsy avao nalamiky liloaky ka mangetaheta o lay milatsahanao andremeko filoha fa karakaranay 8 vola tsy mirina gaga karama mbo siby avao jusque nany zao. Mazava amintsika rehetra angamba ny fangatahana teo. Mangataka anao mbola irotsaky izahay amin'ny fifitianana manaraka Andriamatoa Marc-Ravalomanana hoy ireto mponina ireto. Izany dia midika mazava fa miandrandra azy ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mitsidika ny vahoaka any an-toerana mantsy ny filoha Marc-Ravalomanana ary vahoaka maro no nitsena sy ny fanosoka ny resaka aminy any ka betsaka no marary fo
fa mbola iorenany fo ny vahoaka malagasy ilay nokasaina saika ho vonona mihitsy tamin'ny taona 2024 ary norobaina sy nidorana hatramin'ny fananany. Hoy indrindra mantsy ity olana lazaina fa nanana olana tamin'ity talohany taona 2024 io hoe raha valomana zao ane ka nangalaky ny presidansy tao avao zay avao ny raha haine fa ny nanenjika tatoy sy president raha valomana zao. Misy generaly Masikoro ao, misy kolonely Masikoro ao nanenjikahe aia haizatra valomana zao ahe ka lafa niavy e zao koa hoy tamin'ny fitondrako igny zao ny raha nahazo anareo hifampitolotana lay tsika hifandray manaiky aho amin'izay satria matoy izy miteny manao nizay hoe manaiky manao nizay zao de mino tsara sitrapony io i manaiky io fa irak'Andriamanitra olombelo iaby samby irak'Andriamanitra ieova velomiko hilahy io ino ny raha hilany amiko fe irak'Ndragnahary io hoe mifanantona nareo hitondranareo toy tany toy. Mazava amitsika rehetra ngamba ny fanazavana teo izay raha somary adika amin'ny fiteny malagasy ofisialy dia namarany fa tandalana ny fotoanany filoha Marc Ravalomanana ary tsy misy akamakama ny fampiarandalana tamin'izany fa tsy tahaka ny misy amin'izao fotoana izao. Aiza tokoa moa izao ilay rara écran plat, aiza ny rara bonbon sucette, aiza ny fanodikodinam-bola nolazaina fa nisy tao amin'ny ministeran'ny vola, ny gaboraraka amin'izao fotoana io sy ny fanavakavana ny fampiarandalana indrindra fa ny tsy fahafehezan'ny mpitondra ny sosialim-bahoaka dia hitarafan'ny vahoaka ny tsy fahombiazana izao fitondrana izao. Ny tena mampiome dia misy ny filazana tampoka tany atsimo androany fa tsy azo atao ny mamory olona tsy nazahoana lalana noho ny antony ara-pahasalamana. Mba menatre dia mipetraka ny fanontaniana hoe angamo efa nisy filazana ofisialy fa ao anatiny ameana ara-pahasalamana na état d'urgence sanitaire indray i Madagasikara. Ilay lehibe ny OMC izay nanome baiko io ve ambony noho ny filoham-pirenena satria ny filoham-pirenena nilaza fa tapitra izany kanefa ny OMC manome baiko fa tsy mahazo mamory olona. Fa ahoana marine mifanaraha tsara aloha ianareo e fa ny zavatra hita dia tsy zakan'izy ireo ny mahita ny vahoaka miandrandramafy any filoha Marc Ravalomanana satria raha mpitso alahady 12 ny volana Desambra no anamariana ny tsingeritaona naterahany ao Toliara. Io no dikany fandrarana ilay famorim-bahoaka. Ity fitondrana ity no fitondrana ty mamorona olana ho an'ny tenany, mampanantena, manome daty kanefa tsy mahatanteraka. De nefa rehefa mitaky ny vahoaka de hoe tsy azo ekeny izany. Io ilay nolazaina fa ny olona iray rehefa tsy vaolana dia olana. Na hatramin'ny solombavam-bahoaka manohan'ny fitondrana azy ankehitriny miaiky fa rendrika ny firenena. Ray Rajoelina nefa tsy anaiky izany mihitsy fa tsy mahomby satria diso matikambo loatra ary tsy manaiky ho ambany na de efa hita izao aza fa tsy mahay. Rendrika ny firenentsika amin'izao satria gisitra. Dia hoy ny vahoaka madinika tonga nitaky ny zony tetsy Analakely omaly hoe any aminay zao zay fotanana voalohany tena jimany aminay nanomboka tamin'ny faky maro tapaka foana mivalo alina vao miverina androany maraina tamin'ny 10 maraina ny tapaka hatramin'izao mbola tsy miverina. Ny rano amin'izany mihinana rano maloto zay ohatra mieritseritra hoe tsy manana ray aman-dreny, ohatra tsy manana fanjakana zay, ohatra tsy manana mpitondro zay ny fahantrana mahazo anay amin'izao. Taloha zany 80% ny vahoaka malagasy tantsaha fa tsy zay tsony amin'izao fa ny 90 ny vahoaka malagasy 90% ny vahoaka malagasy dia 4000 mahantra mivaro tena. Ny manjaka amin'izao ny karana sy ny sinoa, ny gasy raha vao maneho hevitra kelikely miparitaha samboro. Sao de mba hanenenana ity fanaovana kely tsy mba mamindro sy tsy firarahina ny vahoaka efa mahantra fadiranovan'ny ity e. Ny mpitondra sy ny ekipa nilazaina fa misy mikasamono milaza fa lasibatra na victime kanefa tsy misy basy mipoka tsy volondoha iray vao kitika
tsy olona iray na ratra saingy mipopoka ny fitsarana sy ny fanenjehana amin'ny raharaha Apollo 21. Iza nefa no nikasamony filoham-pirenena teto tamin'ny taona 2004. Ankoatra izay, ny vahoaka madinika ery sady maty ny anoanana, maty ny tsy fahaiza mitantany mpitondra, maty ny tsy fandriam-pahalemana, maty ny fakana ny taniny sy ny fananany, kanefa vitavita ho azy tsy misy mahataitra. So mba tsy ho zakany tsy ny vahoaka. Ny fehiny de izao, tsy misy nininona antenaina ho fampandrosonim-piainana ho an'ny vahoaka raha ny fitondrana Rajoelina, mpitondra tsy mahatoko tena fa mpananganady ary mpivadibadela. Eny fa natramin'ny antoko azy. Ny filoha Philbert Tsiranana dia antoko PSD hatramin'ny farany, ny filoha Amiral Ratsiraka Dide Arema hatramin'ny farany, ny filoha Zafy Albert INDD hatramin'ny farany, ny filoha Marc Ravalomanana antoko Timma hatramin'izao. Fa i Rajoelina, TGV, Mapara, IRD, dia aveo IRK sy ny tsaiko tsony ny tohiny sy ny maro hafa. Na izy tompony aza ve ahafantatra itsony raha antaniana hoe iza no tena anarany antokony. Olona tsy manana foto-kevitra ijoroany ko arariny ragisitra ny firenena ka mananganady amina mpifanandrina sisa no atao. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?